Alatsinainy faharoa volana May 2024 aty rin'ny arahaba mampirindsoa tompoko lahy sy tompoko vavy mpanajanga no agnasagnanao agnaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio antsony filazantsara. Madongotsika eo amin'ny lafin'ny fagnatanjahan-tegna ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity. Lavin'ny GNBC tamin'ny isa 580 no ny isa 780 ny sebam nandritra ny lalao fambaranana ny conférence ouest au Mali arriva tao amin'ny gymnase couvert voatantely namanay Bezara Stanio. Ni championnat national basketball NEA conférence ouest 2022 sokajy lehilahy izay natao teto Antsiranana dia nifaragna no Mali le 1er mai 2022. Ny équipe nanao finale dia ny Sebam sy ny GNBC. Ny nibata ny amboara tamin'io coupe conférence ouest dia ny équipe ny gendarmerie GNBC tamin'ny isa 580 no ny 8 Sebam. Faly dia faly sady ravoravo ny équipe ny gendarmerie fanandresy. Efa niomagna mafy sy nagnano ezaka be ny équipe satria efa navresy ireo tamin'ny phase éliminatoire karaha nagnano revanche zegny ireo tamin'io fotoagnan'io araka ny nambara ny capitaine d'équipe numéro 1 GNBC Eli. Revanche zegny igny taminay satria zay efa resy tamin'ny éliminatoire de efa vonona be zay bien préparé moralement physiquement ary andresy nandritra igny lalao zay natao teto amintsika dia hita fa feno filaminagna tanteraka ary nizotra araka ny tokony izy ny laminy jiaby zay napetraka no amafisin'ny gouverneuran'ny Diana no Mali izegny ary nisaotra ny vahoaka ny Antsiranana koa izy no ny fankafizantsika sy fanohanantsika ny lalao basketball araka ny fagnambarana zay nataony. Nagnamafy zegny koa ny président ligue Razafindra Tondra Firmin ary naprisiky ny ray aman-dreny jiaby mba anogna ny zanakatsika satria io basketball io natao ho fitaizagna ho an'ny tanoratsika araka izay hita nandritra igny coupe igny fa nanjakan'ny fair play tanteraka ny lalao zay natao izany hoe feno filaminagna sy fagnajagna tanteraka ny soma zay natao hoy hatrany fagnambarana nataon'ny président ligue au Mali. Conférence ouest phase préliminaire isoragna mani pandray anjara jiaby isoragna koa ny mpiara-monimbo ina fa ny ireo misagna resaka sécurité ny gendarme sy ny police isoragna betsaka isoragna manao koa ny mpagnano gazety zay andaragny salahy nampita ny vaovao sy ny raha jiaby mandalo tato isoragna zanarana tsisy incident tsisy problème be ny tagna tato sa esovy zany no miboaka tato dia isoragna
anjara tamin'ny fanehoana ny asa vitany ireo olona manana fahasembanana eto an-tampon-tanàn'ny Antsiranana nandritra ny fankalazana ny andro atsapirenena ho amin'ny asa tery amin'ny toerana malalaky ny commune urbaine Antsiranana izy ireo omaly voalohany volana May 2024. Mavita zavatra maro ary tsy vesatra ho an'ny fiarahamonina ny olona manana fahasembanana. Nandritra ny andro atsapirenena ho amin'ny asa dia naneho ny zavabitany ireto olona manana fahasembanana monina eto an-tampon-tanàn'ny Antsiranana. Ny ankabetsan'izy ireo dia manana asa ary afaka mamelon tegna amin'ny fiainana amin'ny andavanandro. Voambara ihany koa fa tsy vesatra ho an'ny fiarahamonina ireo olona manana fahasembanana amin'izao vaninandro misy atsika izao raha ny eto an-tampon-tanàn'ny Antsiranana manokana no horesahiny. Ny eto Diego zao ikosetra ny asa zegny olo manana fahasembanana eto zao soragna Zagnahary maro andreo miasa tegna ndraiky edy mamorogno asa rô ao ny cordonnier ao ny coiffeur ao ny mpanjaitra sisa maro ny olo fa miasa eto Diego eto raha setra ny asa raha koragniny ary zegny soragna Zagnahary maro asa natonga magnatamy maro hezaka natao nagnetsiketsika irô nagnamboatra saigny sisa karakory tokony miasa tsika olo manana fahasembanana ke vokany zegny raha tegna tokony misy tegna antsika tsy afaka mirehareha eto fa olo manana fahasembanana mipetraka Diego eto tsy mangataka eky maro ndraiky misy ndraiky tsika mahita olo manana fahasembanana mangataka eto fa tsy baka eto rô regny mbola vahiny fa le olo mipetraka eto hatrizay efa tsisy mangataka zegny setra ny raha resaka asa zegny koragniny amin'le magnano hoe asa tegna zegny fa amin'ny asa avy eo misy koa fa maro miasa ny amin'ny mpanjakana amin'ny ohatra zao amin'ny commune zao raha tsy misy tsota rô amin'ny commune ao avy eo misy koa mpampianatra ke raha resaka asa zegny resantsika efa maro mitafiditra fa na dia zegny aza mbola hoe magnentagna fo zahay ary zegny ny agnisan'ny nagnentagnako niany atsika amin'ny entreprise masahia mampiasa olo manana fahasembanana satria asa vitandreo mitovy asa vitandreo jiaby fa zany hoe tsy tovizany fo donc indraindray reo tsy afaka hibatabatagono ohatra le tsy afaka hibatabatagono fa le asa vitandreo zegny ampagnanaova reo fa vitandreo tsara. Tsy mihena amita amin'ny zavabitany olon-drehetra ny zavatra izay vokariny reto olona manana fahasembanana ireto kanto tsara ary mateza avelomantena ihany koa ny asan-tagnana izay aveloman'ireo olona manana fahasembanana. Magnanantsovany tompon'andraikitra ny mba anaovana ireny fotodrafitrasa ho magnaraka ny norme mifagnaraka amin'ireto olona manana fahasembanana ireto. Raha resaka fotodrafitrasa zegny efa misy hetsika vitan'ny fanjakana fa mbola be ny atao tegna marigny zay tegna tsara mazava mbola be ny atao fa be ny vita fa ny atao mbola maro ohatra resaka fotodrafitrasa amin'ny lalagna zio ty io zao mbola tegna mbola maro zay tokony ezaka tokony atao indrindrandrindra zao fagnamboarana lalagna fa misy antsika Diego eto trottoir mbola tsy magnaraka le norme d'accessibilité zegny le fagnanaovana lalagna amin'ny trottoir surtout zegny ke io zegny mbola misy asa be zegny tokony mbola misy plaidoyer be tokony ataonay amin'ny novon'ny fotoana fanjakana eto atsika Diego eto mba hipidiana ny raha zegny amin'ny resaka asa accessibilité ny asa fizanao accessibilité ny asa ndraiky izy amin'ny raha amin'ny agny amin'ny orinasa aloha mbola hoe mbola bebe koa hezaka tsy maintsy atao fa zegny tsy magnambara fa tsisy kosa tsy nataony mivolagna tsy magnano raha ndraiky zegny ndraiky mavanjy zay raha volagna zegny fitaovagna mitoetra azo ampiasainy rehetra ny boky io no ivony valandresaka izay fanaovan'ireo avy amin'ny magazine tamin'ireo vondron'olona izay nasaigny sy ireo mpanao gazety ny zoma fa 20 ny volana aprily 2024 lasa teo. Agnisan'ny fitaovagna maharitra lovenjafy ary azony rehetra ampiasaigna ny boky eo agnisan'ny valandresaka ny fanaovan'ireo avy amin'ny magazine sy ny vondron'olona maromaro teto an-tampon-tanàn'ny Antsiranana ny zoma fa 20 ny volana aprily lasa teo igny. Fitaovagna natao indesina ampagnanaparitagna ny vaovao magnerigna ny renivohim-paritany eto Madagasikara. Noho ny antony crise dia tsy maintsy natsahatra izegny ny taogno 2020 noho ny fotoan-tsatotra maro samihafa izay nosedreny. Ankehitriny anefa dia efa tafaverina soamantsara ary efa miasa toy ny taloha ihany koa ny New Magazine nanomboka tagny amin'ny volana septambra 2022 ka tsy diso anjara amin'izegny ny fampangaritagna izegny aty amin'ny faritany ny Antsiranana raha ny fagnazavany tompon'andraikitra. Année 2000
zany ny magazine no nisy ary izy no anisan'ny magazine voalohany indrindrany ka namoaka hoe en couleur teto Madagasikara. Dia tamin'izany andro zany ny tena hoe antom-pisian'io magazine dia ny hoe izara anandratra amin'ny Madagasikara, izara ny kolontsainantsika, izara ny zavatra soa ananan'ny Madagasikara amin'ny mponina ao anatiny fa eny fa na dia ny olona ny ivelany ihany koa azany. Amin'izao fotoana izao niverana ny magazine depuis 2021 dia tianay ny mbola mitazona an'izay ihany izay traike fa zay zany hoe tsara raha tsika manandratra hatrany ny vita malagasy satria rehefa resantsika ny vita malagasy rehefa metsika lanjana ny vita malagasy dia manampy atsika ho tia ny tanindrazantsika zany akasitraka ny zavatra nanantsika koa fa nefa ny fanampiny ary indrindra araka ilay voaraza teto nandritry n'ilay comeback na hoe lancement ny magazine nyresahana teto Adiego dia ny hoe ny magazine dia hifotra ihany koa anatin'ny resaka fanabeazana, resaka éducation satria izahay mino fa isika rehetra dia mila an'izany fifampizarana izany ary io éducation io tsy hoe ho an'ny olona ho an'ny ankizy ihany na ho an'ny lehibe fa ho an'ny rehetra ho ampianakaviana ao an-tokantrano dia afaka misantatra an'izany ihany koa, afaka mianatra zavatra ao anatiny. Dia ny farany ngamba dia hoe tsindrintsika foana ny hoe ny magazine dia hitondra zavatra mahafinaritra, izany hoe vaovao mahatonga anao hanana fanantenana, hahatonga anao hatoky fa mbola misy foana ny tsara kokoa ho atsika rehefa mahay miezaka tsika, rehefa mahay mampianatra ny tenatsika, rehefa mahay miaraka ihany koa tsika dia voizitsika anatin'izay ilay magazine. Hitantsika ny resaka fait divers fa nefa kosa izay ilay teneniko hoe na misy ara zavatra sarotra tsy maintsy ho resahana satria izay no marina fa isy ihany ny zavatra fait divers ho resahana fa nefa ihany koa tsy maintsy ho avoakanay ao anatin'ny asanay amin'ny mampanao gazety anay zany no miezaka hatrany mamadika an'izany ho zavatra pozitiva, ho zavatra misy anatra soa ianarana fa tsy hoe ratsy be ilay vaovao kifitsiky dia inona ary izany atao. Tsy vitany mirakitra tantara ahitana tranga ara-piarahamoniny fa miresaka ny kolontsaina, ny toe-karena ary ny fanabeazana ihany koa dia hita taratra ao amin'ny magazine avokoa izany rehetra izany ka voamarika avokoa ho fampitsarovana ny tantara manokatra ny saigny ankehitriny ny boky raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra avy amin'io magazine. Fampalama voantsika tompoko lahy sy tompoko vavy ampifaliana no irariana soanao izay nagnaraka zegny hatramin'ny farany eto amin'ny radio antsotra firazantsara ny namanao be mitongo Arlin sy namanay Stanio magnano veloma mandra-piona ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.